hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Iny ary dia miarabantsika indray na tratra ity alarobia mahafinaritra ity alarobia 20 avril eny amin'ny 20 anatin'ny fandarana mba hovanina isika miaraban'ny ray aman-dreny ny Général Désiré Ramakavelo. Dia faly miarabanao koa Andriamantoa Lavana, dia miaraban'Andriamantoa Lanto ao amin'ny sary ao ary Andriamantoa Marc Rasamanana ao amin'ny fanapariahana ny feo. Dia miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana toko. Ya, arak'izay ny fandarantsika mizara 3 mazava tsara ka ny 20 minitra voalohany dia hitondrana ny famelabelaran-kevitra, ny 20 minitra faharoa hitondrana ny valondreo SMS izay alefanareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 ny ankoatran'izay kosa ny 20 minitra marana anazy dia antso mivantana avy aminareo zany no oraisitsika. Andeha mampatsihivana kely ny resaka izay miresahantsika teto tamin'ny heriny toy izao raha voambolana vitsy indrindra no iresahana azy dia hoe manan-karena i Madagasikara. Izay no amtinantsika azy kanefa misy fehezanteny maromaro ihany reto azontsika amerenana kokoa an'izay resaka izay nataontsika tamin'ny herin'izay hoe i Madagasikara dia manan-karena na renakibon'ny tany na ihany koa ny resaka kolotsaina izany ary isany ahafahana mampandroso ny firenena, isany songadina araka ny voalazantsika teto ny mahakasika ny hoe ny fametrahana amin'ny toerany izany gadona tsapiky izany dia tsapiky mira firaisan-kina ary indrindra dia maneho ny tena malagasy. Ny ankoatran'izay dia niresaka ihany koa tsika ny hetsika latabatra teto izay ahafahana ihany koa maneho ny malagasy araka ny voalazantsika dia maro ny zavatra azo ratolona ao anatin'izay resaka izay dia namtinana azy tao anatin'iny dia hoe tsy mahantra ny malagasy fa manana ny ataony dia nisarihana ny sainy rehetra ihany koa teto tamin'ny heriny toy izao no hoe tsara kokoa raha manao ezaka isika malagasy indrindra ireo manan-katao manan-karena ireo mpandraraha mba hampiasa ny volany eto Madagasikara ho tombotsoan'ny firenena. Mazava tsara mihitsy sady feno dia feno ny famotinana sonananao manokana Andriamantoa Lavana amin'izay famotinana nataonao zay. Tamin'ny heriny moa dia nisy olona na mpanaraka amin'ny fandarantsika nametraka fanontaniana hoe inona moa ny mahasamihafa ny fanabeazana sy ny fitaizana ary dia nampanantena mihitsy aho hoe alao fa amin'ny heriny zany hoe androany zany dia ataoko resaka ifanaovantsika ifanakalozana zany eto hoe fandaharana eto amin'ny fandaharana ny valin'izany hoe fanabeazana sy fitaizana zany. Izany loha hevitra zany Andriamantoa Lavana efa tany amin'ny 5 taona nisiny fandaharana mba hovanina no efa niresahana ary tsara mampasiahy azy satria zany natao hoe tsy totany ela zany fanabeazana sy fitaizana zany tena zava-dehibe mihitsy. Misaotra an'ilay olona nametraka an'ilay fanontaniana fa indraindray ihany koa aloha mba tsara ihany miverina amin'ny zavatra efa ndraisantsika teto zay indrindra mantsy. Dia ny fanabeazana dia eo anivon'ny tokantranony dada sy neny nanaovana zany atao fanabeazana zany satria ny fanabeazana tompoko dia fanomanana ny zanakavavina sy ny zanakalahy oreny sy ray tompona ndraikitra amin'ny fanabeazana ny zanany. Zany fanabeazana zany amin'izao fotoana izao fa tsy dia hita loatra intsony satria ny antony hoe manina no tokantrano satria dada no alaina tahaka sy ho tahafina amin'ny maray-pianakaviana azy ary neny no alaina tahaka sy ho tahafina amin'ny mareny-pianakaviana azy. Ny mahatompona ndraikitra azy ireo dia ny mahay mandrindra, mahay mandamina fiainana, mahay mitindro ny hoavin'ny tanany sy ny taranany, mahay mamelona ary mahay miaro ny zanany, mahay miaro, mahay mandrindra, mahay mandamina, mahay mitindro, mahay mamelona, mahay miaro. Misy ve zany ao tokantranony dada sy neny eo manoloana andreo zanaka sy ireo taranany, misy ve zany? Ary zay ny tsara hampatsihivina azy
andraikitra dimy tena mazava hoe mahay mandrindra fiainana mahay mandimina fiainana na mitsinjony io avy mahay mamelona an'ireo taranany ary mahay miaro an'ireo taranandreo zava-dehibe loatra zany ka amin'ny alalan'ny fanabeazana no atanterahana an'ireo andraikitra samihafa ireo ny fomba ametrahana an'ireo andraikitra ireo ho lasa toetra mampanao dia ny fametrahana ny atao hoe rafin-tsaina asa mbola tadidinareo ve ny resahantsika n'izany atao hoe rafin-tsaina zany io saina io tena rafetina ahatonga olona ho tompona andraikitra ahay andrindra andamina tsindro amelona manina moa no voambolana hoe rafitra no ampiasaiko ny rafitra manamora fiainana raha maka hazo zao ianao na hazo fisaka dia tapatapahana dia akampakampana dia atao seza mba tsy hipetraka amin'ny tany na atao fandriana mba tsy hatory amin'ny tany na atao latabatra mba hihinana amboniny latabatra fa tsy hihinana amin'ny tany zany hoe manamora fiainana rato zany hoe rehefa rafetina ny saina dia hanamora fiainana ka ny mahamora fiainana dia ny fandraisana andraikitra le hoe mahay mandamina mahay mandrindra mahay mamelona mahay miaro ary mahay mamelona ka fametrahana an'ireo rafi-saina io tompoko dia manomboka eo amin'ny fahatelo taona ny zaza teloko hatramin'ny 5 taona tsy misy manao zany ninona moa mahatonga azy tsisy manao satria tsy fantany satria fomba fametrahana rafin-tsaina ao amin'ny zaza teloko hatramin'ny 5 taona dia izay hitany masony ary reniny sofiny ary ataon'ny tanany no mandrafitra ny sainy hitany masony reniny sofiny ataon'ny tanany no mandrafitra ny sainy ka manomboka amin'ny faha 9 taona ka hatramin'ny faha 7 taona ny zaza dia efa misy rafin-tsaina efa afaka mandrindra ny fiainany indrindra mikasika ny tenany manokana ary fa ny ahafantarana fa hoe tsisy rafin-tsaina ny zaza dia rehefa zao ny teneninao dada na teneninao neny zaza mafiatoka sarotra tenenina raha tsy seromina na bedesina tsy manao tsy misy rafin-tsaina tompoko aza sasapoana mibedy azy ianao moa fa ianao midiso tsy nametraka rafin-tsaina atao aminy teloko hatramin'ny 5 taona enina ka hatramin'ny faha 7 taona ny zaza zany dia efa misy rafin-tsaina efa mahafantatra izy hoe vao mifoha izy maraina dia mampirina ny fandrinany dia efa mieritreritra ny ampirina ny kitapony dia mitady ny akanjo anaovany satria mbola isasa mbola isakafo ary mba tsy ho tara mandeha mianatra zay le mahay mandrindra mahay mandamina sy ny sisa zay zany tena tsara tokony ho fantatsika fa manomboka any amin'ny faha 10 taona makany amin'ny 15 taona 18 taona dia efa tompona andraikitra io fa eo amin'ny 20 taona 10 ka hatramin'ny 15 taona io no ilaina ahafantarantsika ray aman-dreny ny safidiny zanakitsika sy ny talenta io no arena no mian'Andriamanitra ny olombelona tsirairay azy ahatonga azy ho tompona andraikitra ary atafita azy amin'ny fiainany safidy sy talenta mba firany ny ray aman-dreny mahalala ny safidiny zanany ary indrindra ny zava-misy tsy manontany mihitsy ny safidiny zanany ny ray aman-dreny fa ny riny no tereny ho safidiny zanany hitako zany fa zany nampianatra teny université ny mpianatra teny université fa ny riny dada sy neny avokoa fa tsy misy safidiny mpianatra vita ny licence vita maîtrise mahazo diplôme foana fa tsy mahita asa tsy safidiny fa nrendrendrona ka zay safidy sy talenta zay teny zavatra ary ny talenta hoe inona mba zavatra manamaritra ny zanakao mba fantatro ve zany zavatra za moa dia mandray olona ny trano rehefa hoe eto moa vetivety foana ny fianakalozan-kevitra amin'le hoe olana misy na mba fanazavana tena dia misy ataoko hoe tongava ny trano miresaka za zao vao vetivety maly no maly no hoe misy renim-pianakaviana mitondra ny zanany rahalahy dia rehefa tena miresaka amin'ireo zanany sahiratsaina mihitsy le renim-pianakaviana fa rehefa miresaka manokana amin'le zanany ianao dia tena zavatra hafa mihitsy le reniny zany tena mila hoe mahazo DBC dia mahatonga any mbaka fa le zanany le voalohany tonga dia hoe any amin'ny mekanika ny manitona azy ny anankiray indray dia zavatra hafa mihitsy hoe eny dia ho lasa dokotera hono izy ina moa maratsy an'izany fa tsy maintsy fantatrao zay fa manina izy misafidy an'io misy zavatra manitona azy misy zavatra manavanana azy misy zavatra mahafinaritra azy ary zay tompoko ny ilana satria rehefa safidy sy talenta tsy very an-dalana mihitsy anao fa tsy maintsy tafita amin'ny fiainana zay zany tsara resahantsika ary ny fitazana ndraiky io zany ny fitazana tompoko mahasafy miafy azy amin'ny fanabeazana dia fampitana fahalalana ho tonga fahaizana ka azahoana maro-pahaizana na diplôma ny fitaizana zany dia any an-tsekoly zay manomana olona ho tompo-toerana zany hoe mahazo asa misy asa mifanandrify aminy amin'izay nataony samihafa zany ny fanabeazana manomana olona tompony andraikitra fa ny fitazana manomana olona ho tompo-toerana
mifamino izy roa reo. Ny fanabeazany sy fitazana dia mifamino. Ny ray ao an-tokantrano, ny ray any an-tsekoly sy eo amin'ny fiarahamonina. Sady tompona andraikitra zany izy no tokony ho tompo-toerana. Raha ny tena marina fa saingy izao no mampalahelo. Tsy misy manao fanabeazana intsony tompoko ny ray aman-dreny. Fa maninona? Fitaizana to zany mbola tsy nahita ray aman-dreny mihitsy raha vao voalohany betsaka aminy sarotra le mitaiza fa tsy mba miteny hoe sarotra le manabe. Satria namoana? Satria ny atao hoe ministeran'ny fanabeazana dia any an-tsekoly zany ny fanabeazana. Dia mihazakazaka ny ray aman-dreny mandeha ny fa any ny fanabeazana. Kanefa le fanabeazana mila hoe ray ao alaina tahaka reno tahafina any ane ramose sy madama any eno any. Tsy ho tahafinao mihitsy amin'ny toetrany. Fampitana fahalalana no any. Fa tsy fanomanana olo tompona andraikitra ho ray mpianakaviana ho reny mpianakaviana ny rena. Ka izay no tena mahasamihafa fa tsy maintsy mifameno. Ary izay indrindra no mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe mila fifandraisana akaiky ny ray aman-dreny sy ny sekoly. Satria ny ray aman-dreny manabea fa ny sekoly no mitaiza. Reo roa reo tsy azo sarahana raha ny tena marina. Fa saingy mitaiza fotsiny ao nataon'ny ray aman-dreny. Mitaiza, sarotra ny mitaiza. Fa tsy mieritreritra mihitsy izy ny manabe. Ny taiza fampitana fahalalana araka ny teneniko tao. Ary izay indrindra ny tena anisany tena hoe mampalahelo be eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny azo tenena aloha dia hoe tsisy hifanomezantsiny satria tsy fahafantarana mihitsy an'ilay hoe inona ny teo hoe fanabeazana ary inona ny atao hoe fitaizana. Ka izay zany ny tena mahatonga an'ilay fahasahiranana mipetraka na hoe misy. Kanefa raha vao izay dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainana, amin'ny fiarahamonina eo. Misy fiantraikany eo amin'ny ataontsika hoe any ivelan'ny tokantrano ary misy fiantraikany eo amin'ny firenena. Maninona moa ny firenentsika ny ohatran'izao? Fitaizana anie ny betsaka eto e. Fa ny fanabeazana ohatrany tsy dia hita loatra araka le lazaiko teo. Ary matetika ohatra fotsiny hoe rehefa miteny izay fanabeazana sy fitaizana izay mantsy dia ity misy voambolana anankiray indray tiako ampitaina aminareo. Ny fanabeazana mametaka rafitsaina. Zay le nilazaiko teo. Fa ny fitaizana mandranitra saina zany hoe ny olona tezaina manaraka mandrato fahaizana mampahalalana dia olona marani-tsaina. Fa ny olona ny beazina olona manana rafitsaina. Rafitsaina sy ny rani-tsaina mifameno. Ohatran'ilay fanabeazana sy fitaizana teo. Ka ny akamaroan'ny mpianatra teo eny amin'ny ambaratonga ambony marani-tsaina. Fa eny afaka miteny aminareo fa tsisy rafitsaina. Fa marani-tsaina. Satria ny ahafantarana hoe tsisy rafitsaina izy dia hoe olona any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny nivoana lisansa izy na maîtrise. Anontaniako hoe inona zany ataonareo fa vita ny lisansa na vita ny maîtrise valiny mbola tsy fantatra ramose. Hitanao? Tsy fantany akory hoe inona ny rehefa tapitra dingana io dia makaiza izy. Zay le olona tsisy rafitsaina. Fa ny olona misy rafitsaina mahay mandrindra, mahay mandamina, mahay mitsinjo. Fa ny marani-tsaina fotsiny dia mianatra mianatra fotsiny, mandrato fahalalana fotsiny, fa zany eo. Ary zay mahabe dia be hoe mahita fotsiny zao ohatra fotsiny hoe mpianatro. Fantatro tsara hoe afaka maîtrise. Fa ny anamiko efa taona 5 taona teoriana dia manontany inona zany zao ny ataonao? Ka ny mitady asa ny ramose manahirana. Inona ho anao ataonao? Za ramose mitondra taxi. Sange zany ho ahy. Fa saingy izao raha samy mitondra taxi ihany le roko tsy nalao tany amin'ny troisième. 7 taona ny aorianany baka ny maîtrise. Satria namoana izy nio natrany amin'ny maîtrise. Satria zay ny fahaniriany dada sy neny tsy maintsy mahazo maîtrise. Zay mbola vonona miantoka anao anaka rehefa avy eo nefa tsy mahita asa. Lany fotoana fotsiny. Ary io ny tena mahatonga an'le hoe ny safidy sy ny talenta miaraka le nomen'Andriamanitra no mahatafita. Satria tena manana tanjona mihitsy io zanaka io. Mahafantatra ny lalana alehany, zavatra tokony ataony, varavarana tokony hododomina raha misy zavatra tadiavina na ilaina. Fa tsy zany mihitsy. Fa tsika ray aman-dreny zay mifaniritsika tiako dokotera, tiako professeur, tiako zao, tiako. Fa tsy zay anie le izy zay le fanrinao. Fa le safidin'le zanakao zavatra hafa mihitsy tompoko. Za moa tsy amerimberina zavatra efa taneniko foana fa tena zavatra tena iainana mihitsy eo amin'izao fotoana izao. Za tena mbola miteny tsy ilaina tompoko ny fahaizana mampalalana. Ilaina ny diplôma. Samy hafa mihitsy ny olona nandrato fianarana manana diplôma sy ny olona hoe tsy manana. Fa na izany na tsy zany ny olona izay tena niezaka hoe
tamin'ny talentany sy ny safidiny afaka mifaninana tsara mihitsy amin'ny be diplôma ary mety mahita zavatra tsara lavitra ary mahita vokatra fahavanonana lavitra noho ny be diplôma zavatra hita mihitsy zany eo amin'ny fiainana misy mantsy le atao hoe faranita-tsaina ara-voajanahary intelligence pratique de tena hoe tena hafa mihitsy misy olona tsy de nandeha fianarana firy izy fa variana mihitsy ianao amin'ny zavatra ataony hoe taisarina zany ty zay le rano-tsaina ara-voajanahary nataony mipetraka amin'ny oloha ka zany koa tsy tokony ho adinontsika ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany mazava ho azy fa matoa misy ny hoe tsy fahombiazana eo amin'ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina tsy eto amin'ny firenena satria ny akamaroan'ny ray aman-dreny eny toko de mitaiza fa tsy manabe noho izany de tsy misy tompona andraikitra fa tompo toerana ny betsaka azadino zay ny tompona andraikitra misy fiatsaram-piainana eo amin'ny tenany eo amin'ny ankonany eo amin'ny fiarahamonina misy azy eo amin'ny firenena zay nametrahan'Andriamanitra azy fa ny tompo toerana de izy fotsiny tsara tsongombolo amin'ny asa mandraraha zay ataony bolangina sy mahafinaritra mihitsy fa manomboka amin'ny tokantrano ny fadiran'ovana mijaly tsy miteniteny foana mihitsy raha miteny izany fa ty fandarany tena ho afantarako an'izany ary matetika mihitsy le olona tena manana tsongombolo eo amin'ny asa mandrarahany hoe tale général tale alehibena service reny le marani-tsaina le nitaizaina be diplôma mampijaly vady aman-janaka rehefa manontany an'le renim-pianakaviana fa mangataka fiainana taizanareo mivady fa kaisa samy teny amin'ny université ny akatsony ireo olona samy nanam-pahaizana izy mivady samy ny asa fa rehefa samy niatsa teo dia nasian'le rangano zany mijanona fa tsy karamako ampy amelomana antsika zao lasa ny taona mahazo latsa le ramatoa tsy miasa fa mikarakara ny ankizy fotsiny aveo izy manao ny ataony de zay mahatonga le mitaraina de rehefa antaniana am'izay de hoe taizanareo roa ny fakahita teny amin'iny hoe mpanao inona le vadinao mampijaly anao talejena tale engany mba tsy toe eto amin'ny firenetsika aokatsika zay manam-pahaizana tsongombolo amin'ny asa mandraraha tena itsinjo azany atao hoe vady aman-janaka sy ny taranaka zany fa tena zava-dehibe loatra ka tena iveriko fa tena ny ilainy zay rehetrarehetraka natao zay io fanabeazana mahatompona andraikitra io de ilaina ihany koa eo amin'ny seritry ny fitiavana sy ny satria ny fitiavana ny mampahatezana zany fitiavana ny mampahateza ny fiarahamonina rehefa misy fandraisana akaiky eo amin'ny olon-droa mifankaty de misy ny fampatokisana isika miaina ny fahamarinana ary de mampateza ny fitiavana zany rehetrarehetra zany tsika moa de tsy maintsy miteny kely kasika ny fitiavana fa tsy afaka misaraka amin'ny fandaharana maha-olombanina ny fitiavana eo amin'ny olombelona iny ary zay ny famelabelarina noetintsika tao anatin'izay 20 minitra voalohan'izay de fotoana zao anarahantsika hira iraiary Fire.
Iram-bavaka ahafahana mamely ny resaka izay nataontsika tao anatin'izay 20 minitra izay. Fotoana izao andraisana ny SMS avy aminareo izay voaray tamin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany. Hoy ianareo ato anatin'ny SMS ato milaza manao vehivavy za nipetraka tamin'ny rafozako maty ny mosavy lahy zanako ka lasa mifindra tia mamanay zahay aka-rivotra nalehanay aty vao hoe angataka tsodrano dia misakana foana. Inona ny tokony atao? Mahakaka izany hoe misy sakana atao eritrereto ihany aloha e. Ny zavatra nanjoanao fotsiny hoe nisy maty sy ny sisa mieritrereta ihany. Ny ady izao foana ny any teneniko e. Tsy ny fandehanana any amin'ny dadarabe akory no ahavaha-olana. Fidiriko izay an. Ny fanakinana ny fiainana amin'Andriamanitra. Izay ny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy vahoaka Andriamanitra, an'Andriamanitra ny famaliana dia hoe tombavaka ny fiainanareo. Ny ady tsy mahita fa tsy izay an. Rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra ny mpamaha olana, Andriamanitra ny mahafantatra izay azo soa sy hatsara ny fiainanareo. Ny azy ihany fantatro. Mba ho vanina hono namantsika ato mahana olon-tiana efa niaraka fotoana maharitra izahay ankehitriny lasa nisara toerana izahay noho ny fitadiavana vola manahy nefa ao Saode. Eny e, ka ilay misara toerana io indrindra. Ny olona efa tena vita soratra, vita fanamasinana ary rehefa misara toerana dia tratran'ny fakapana dia rava ho azy ilay tokantrano. Maika mbola tsisy an'iny dia efa milaza aminareo aho, indrindra ny olona manambady ara-dalàna rehefa hoe mandeha mifindra toerana ny raim-pianakaviana dia arao. Misy manko dia aza mpianatra zanaka dia ampianarao ny zanakao fa ny tokantranonao mety ho rava. Izay ilay izy. Mba ho vanina hono namantsika ato manana zanaka lahy-kely dia ny faniriako mba ampianariko ao amin'ny ino ty santra izy rehefa feno 12 taona mety ve zany tompoko. Izay ary ilay faniriana iray aman-dreny anontaniany safidiny iny mba zavatra tadiaviny fa tsy ny faniriana vao teo mihitsy ny tenin'izay zavatra izay. Na mahavita fianarana tahaka n'inona noho ny fanirianao zanakao mety tsy hahita fahafinaretana akory amin'ny zavatra izay ataony. Fa raha safidiny miainga miaraka amin'ny talentany dia ho sambatsy eo amin'ny fiainana tompoko. Vao teo mihitsy ny teny azy. Izay foana manko ilay ray aman-dreny. Ny fanirian'ny ray aman-dreny ihany. No apetra ny tiako dokotera, tiako izao, tiako. Avy tsy mahita asa akory ilay zanany. Vehivavy 24 taona manan-janaka 3 taona dia ilay rain-janako tsy avelan'ny ray aman-dreny hanome vola sy fandray taminay mihitsy inona ny tokony atao. Ko olona tsy vita ninina ianao ko nga misy zavatra azonao atao. Ianao tsy afaka azy itoro eo any amin'ny mpampiasa azy na ho any amin'ny tribunal. Rehefa tsy hoe tonga efa tenenina foana amin'ny fandaharantsika. Mba amitandrena ihany nareo zatovovavy io. Gologolen'ny lehilahy fotsiny dia be vokany dia miteraka dia ilozany. Dia ianao mipetra tratrany rihitra eo. Ianao sy ny zanakao. Efa veriny eto foana isan'andro tsy mety dia zakao ny anjaranao. Za tsy hoe mandatsa fotsiny fa tiako mba ho tonga saina mihitsy nareo zatovovavy. Be dia be ny solafaka miteraka. Misy olona vao maly mihitsy ny telefona telo ny zanany. Tsy vita soratra, tsy vita n'inona. Inona hono ny tokony ataony? Toza dia zao fotsiny zanakao. Tsy misy zavatra ho tenainao amin'izany lehilahy zany. Tsy misy. Sarotra ny fandidiana. Satria tsy misaina amin'ny fiainana izay arahana. Zany zava-misy efa miteny foana tsy sasatra mihitsy ny miteny eto. Rehefa tsy hay anarana ianao dia safidinao izay dia zakao ny anjaranao. Zay ny anahy. Za lehilahy 20 taona hono namantsika dia misy tovovavy tsy ritiko izay kanefa izy manatombo 10 cm amin'ny halavako dia masaka an-tany kely hoe mety misy fiatraikany hoe ny elanelan'ny halavana. Misy fiatraikany mihitsy indrindra raha mifamaly dia izay rehefa ny ambany ohatr'izao ianao dia eo anao tonga dia vao mainka miforotra. Raha azo atao zay sahaza re atao za tsy milaza hoe azo atao ny manambady vehivavy lava noho ianao fa misy fiatraikany mihitsy eo amin'ny toe-tsaina io. Raha mbola mifankatia sy mifanafisafisina mbola mety fa raha vao mifamaly
dia tonga dia mahatsiaro hoe ambany ianao lehilahy satria tsy rian'le raha matoa avy eto ambony eto ary indrindraindrindra raha be velarana izy dia vao maikaloza ianao ka tita kely misahirana jereo ihany izay mahasoa inona ny teny resana am'ity koatra ny hafahafa kosa aloha dia tsy ve zany teny an'ilay olona hoe aleo ampidiriko ny facture jiro rehefa vita dia averiko amin'ilay mpanofa ambany inona ny tena tenenina dia tsy azo sarosarotra kely mba hovana tompoko ianareo misy kozinina 12 taona rehefa ampanaovina ny ilay mamany raharaha dia arovany dadany tsy manao mihitsy ilay kozinina koa dia inona no fanampiana tokony atao azy amin'ny resaka rafi-tsaina sy ny sisa dia le izy dia ny dadany manapotika ny fiainany manapotika ny fiainany efa nisy ny teneniko teto indray mandeha zanako la tena mahitahita vavy tokana tonga nanatona izy no mba mpanaraka an'ity fandaran'ity efa navita fianarana izy efa hiasa anambady efa manana fofombady mihitsy ara fa zavatra nyteneniny tamiko aloha dia nampivarahontsana mihitsy zavatra nyteneniny dia ozy hoe zahatra izay nenako mbola tsy nandeha tao an-dakozia anay mihitsy mbola tsy nandeha tao an-dakozia satria tena manan-katao le ray aman-dreniny tsy misy zavatra fantatrio mihitsy momba zany kojakojana tokantrano zany tozy raha te hiadana ianao dia fantaro aloha ny kojakojam-piainanao atokantrano fa raha ianao tonga dia anambady nefa tsy zavatra fantatrao dia hijaly ianao ray aman-dreninao nanomana anao ohatra ny any ao paradisa ny fiainana fa nanomana anao ihany koa ho any amin'ny elo ny tokantranonao satria dia voalasa foana ianao any tokantranonao tsy ny vadinao ihany mandatsa anao fa nyrafozanao ny zaobavinao sy ny sisa ny fianakaviany manontolo anda hoe tonikoba be fahaizana sy manan-katao nefa mitana fanjaitra raha tsy hainy raha nona ao an-trano dia izy ny andrehatra aho satria mbola tsy nandilako izy sarosarotra mbola zaho tena variana mihitsy dia nisy koa fianakaviana anankiray mirahavavy ny zanany niaraka tamin'ny reniny izy mirahavavy reo dia nitaraina an'le mamany olona mahitahita ihany koa dia hoe tsy avy raha tonga dia mifamaly zay mivady ozy raha vao mba maniraka an'ireo zanako ireo hoe atao inona fotsiny ireo mpanampy ireo fa maninona zanako ny ranao dia ozy ihany dadanareo manomana anareo ho any amin'ny afo be fa ny reninareo no manomana ny fiainanareo ho any paradisa dia tady io fa ny reninareo ny tena tianareo fa ny dadanareo tsy tianareo dia izy fiantaka fisakondana hoy ny fitenenana izay ny zanako tompoko efa 5 taona latsaka nefa mbola tsy mahay manao sy manala akanjo zazalahy kely izy io mariana nefa ny zokony vavy ho 3 taona dia efa nahay an'izany inona no tokony atao ampianaro izy fa tsy finaritra fotsiny hoe tsy hainy atoroe azy tsy kelikely ohatran'izao ny fanaovana anyity rehefa hitanao fa le ohatra hoe mampiditra akanjo hoe tonga dia mitsoboka avy any amin'loha le izy sika dia akanjo vaky eo anylohana ampianaovina azy dia hainy manao an'iny misy lehilahy miaraka amiko ity vehivavy ity efa taona izao nefa mbola tsy mieritreritra ny vady amiko izy tsy hita hoe ahoana fitiavana ve zany sa tsy zay ny ataon'le ireo lany fotoana eo am-bavahady tsy atany tsy aparafara ozy kanefa mivandany zara tsy arakaraka ny ahela ny fifandraisanareo nefa tsy mivady no heverinareo ampahatevany tokantrannareo misy olona 7 taona ny arahana dia any vao tapa-kevitra vao mivady heritaona dia misaraka zay le izy tadidio tsara any misy za manana olo tiana ole namantsika ato 20 taona efa nanampaniriana hivady zahay nefa niova izy ka nampirafy anahy zako le izy ka nanapa-kevitra hisaraka aminy mety ve zay tena mety mbola tsy vita ninina izy vao mafirafika efa tonga ho tranonao anao dia firy ny vehivavy ampirafesiny aminao zay fotsiny tsara misaoran'Andriamanitra hoe mbola any am-piandohana dia fahita ny aratsiny mba hovana tompoko ny namantsika ato mipetraka amina olona andeha le zanak'le olona maditra be mivoaka rongony dia raha mba tenenina izy dia valiny teny ratsy ina ny tokony dia aza mitentsony ina ny tenenanao aminy veloha sy ny rongony no salama mba hovanina daholo tsika rehetra miarapa-ny jeneraly ihany koa ary dia mirarosoa indrindra tompoko izy indrindra tompoko dia mirarosoa anao koa
Tokony hovaina ministera ny fitaizana sy ny fitaizana ho olom-pirenena vanina zany ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Le izy ny zavatra tanteneniko foana dia ozy hoe lazao hoe ministera ny fampianarana io tompoko fa tsy ministera ny fanabeazana. Le izy atao hoe ministera ny fanabeazana io mahadiso hevitra ny ray aman-dreny any zany ny manabe. Ary tena tsy hitan'ny olona mihitsy le fanavanana hoe inona ny atao hoe fanabeazana ary inona ny atao hoe fitaizana. Zay no nahatonga namerina azy any. Fa manomboka zao miteny hoe foana fa rehefa zay moa ny safidiny ao amin'ny fitondrana hoe ministera ny fanabeazana akory atao. Nefa zao tsika manao hoe ministera ny fanabeazana manahoana nefa ny fiarahamonina misy eto Madagasikara. Zao ve ny atao hoe fanabeazana? Raha ohatra zany ka apetraka kokoa le hoe fampianarana fahaiza-miaina, ny fifanajana sy sisa any amin'ny ambaratonga fototra dia azo heverina ihany le hoe fanabeazana. Fa raha ohatra ka hoe le somary sadasada amin'izao izy zany dia any le fampianarana kokoa mety. Ka le izy azonao tsy misaraka mihitsy ny fanabeazana sy ny fitaizana raha ny tena marina. Zay mahatonga hoe mila mifandray ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra sy ny sekoly. Satria ny mpampianatra raha amseso madama anao fa tsy dada sy neny, io dady io mihitsy no ataonao ohatra tahafina maray ary neny io no ohatra tahafinao. Any tsy misy neny tsy hisy dada. Zay ny mahatonga miteny hoe ny fanabeazana tompoko tsy maintsy ao anivon'ny ankonana no anaovana azy fa ny fitaizana eo amin'ny fiarahamonina. Zay le hoe telo zoro ny fanabeazana. Ny ray aman-dreny, ny mpampianatra ary ny sekoly. Le izy fa mbola ampiako nge raha vao miteny ary hoe ny fitaizana any ivelan'ny ankonana ao anatiny ao ny sekoly ao anatiny ao ny fiangonana ao anatiny ao koa ny fiarahamonina. Tsy misaraka reo le tena hoe telo toko fahitako azy, ny fiangonana, sekoly ary ny fiarahamonina. Reny ny taiza reny. Ary any inge ny tena ahitan'ny ankizy ty fahazarana tsara na ratsy any amin'le fitaizana no ahitany azy. Iny dia le iainany fa mahatompona andraikitra azy samy hafa mihitsy. Misy tovolahy zay aty aminay ny famaly tamin'ny zandriko ary nanao vavabe izy tamin'izay. Nisy fotoana io tovolahy io tsy hay hoe naninona fa de maninona tapaka ny SMS-nao. Satatra ny toy. Raha mety ianareo le mandefa an'le SMS marino tsara ny fahana ao anatin'ny telefona anareo ao mba tsy ho tapaka le SMS fa manahirana kely manko manakatra an'le hoe inona reny mety ho toeny. Mba ho vanina zay manana zanaka 3 mianadahy dia sahirana be za reny satria ilaila matoa be fo be dia isaky ny miteny azy ny dadany dia mitomany foana izy dia inona ny tokony ataony amin'izay. Zay efa hitanao fa be fo dia aza mitreritrerona, aza masomasika, aza ny tanana mihetsiketsikatra mataoko mahita raharaha. Fomba fampitana fahalalana koa ny fitenenana amin'ny zanaka. Aza diny fa tena manana andraikitry ny mpampianatra tsika amin'izay fomba fampitana fahalalana. Efa fantatrao ny toetran'ny zanaka ao fa mora tohina, mora malahelo. Dia anjaranao ray, anjaranao reny no mandanjalanja ny teny avoakanao sy ny fihetsika izay ao ataonao. Zay ngely izy. Fa tsy vitany fotsiny hoe be fo tonga mora malahelo izy vao mahita an'ilay zavatra ataonao. Za tompoko manan-janaka 3 dia le vadiko tsy mba manana tanjona amin'ny fiainana mihitsy dia tsy mba avelany mitantam-bola ihany koa za. Inona ny tokony atao? Ka raha tokantranonareo mivady zany tsy zavy afaka teny hoe tereo ny vadinao ame volany hitantanana. Misy olona tena misy olona tena raha ny tena marina nge zany olo zany fa akory atao moa fefa eo tokony tsy nanambady dia tokony tsy niteraka fa ny tenany ihany onjonjo ny tenany tokony tantana ny teny dia izay anaovany azy na ho poteny na ho ravany na ho ataon'iny mampalahelo be Misy sangisangy zaritirany moa atao reny le hoe ny volan'ny lehilahy hitambaran'izy mivady fa ny volan'ny vehivavy an'le vehivavy rery fa eto zany an'le lehilahy tanteraka izy zany eto. Vola miditra amiko vola miditra tokantrano any mpivady ohatra ny fananana iombonana io. Tsy ny fananana hoe ny fanaka fotsiny ny fananana iombonana na ny trano fa ny vola koa fananana iombonana. Zay foana nge le mahatonga ny iza moa rado rehefa manambady izy tsy vitatreo ny enao sy zaho fa ny isika zanatsika
tranontsika akantsika sisisa sinsisa tsy misaraka ntsony tsy zaho sy ianao ntsony fa isika zay no izy rehefa manambady mba azo azavaina ve tompoko azafady ny hoe anjara sy ny hoe tsy anjara ny fitiavana ny anjara ny ataoko hoe ny anjara raha avy amin'Andriamanitra zay le hoe mivady zaza lova avy amin'Andriamanitra anjara zay fa rehefa ianao fotsiny milaza hoe ny fitiavako zay bogosy be dia mety soa anjara io mety ahitanao raharaha io safidy fotsiny io fa tsy anjara tsy voatery fa ny any raha fa miteny hoe anjara zany misy fitantanan'Andriamanitra mihitsy ao anatiny ia ny ankoatran'izay dia hoana mantsika mba hovanina tompoko vehivavy manambady mitaiza zanabady dia tena mila vaniny amiko ny vady taloha alainy dia averiny ny zanany tsy hitako izay atao dia manapa-hevitra fotsiny ka zay ngely miteny hoe safidy rehefa safidy manko izy dia ekenao ampitiavana fa rehefa tsy safidy izy misy karazana hoe tery na tsindry dia sorena foana ianao manao an'izy sahi miteny zay foana ngely tenentsika manana zay le fahasaina zay le ataoko hoe hery anaty sahi mampiasa ny hery anaty io fa zany sakana anaty foana no ataonao fa vao mainka sahirana ianao raha vao sakana anaty no ataonao tsy matapaka eo fa raha dia mihazohazo fotsiny eo dia tsy hitako izay atao zay le atao hoe sakana anaty fa ny hery anaty miteny hoe raha ohatra zao kosa aloha dia mialatsiny fa dia zao ny zava-misy ka dia oka samy andrainy andraikitra manaty azy sika azoko tonga iny miteny izany satria mampatahotra hoe zanabady le izy dia na ihany koa na le vady koa raha afaka resahanao azonao resahana tsara izy hoe zao ny toetra n'ilay vadinao taloha dia zao no momba ny ankizy dia ahoana ny fanapa-kevitra raisiny dinihana miaraka iny tsy maintsy misy fanakalozan-kevitra nge hitanao rehefa atao ampitiavanao le izy tsy manahirana mihitsy tsy miteraka lonilony sy ataontsika hoe fahasorenana satria raha isana ampitiavana fa rehefa tsy misy zay zavatra dia isan'andro venao dia olona sorena foana dia farany na nitokantranao raha mety ho rafa rehefa sorena foana satria tsy hay fampiresana fa vao miteny dia tonga dia miterina tonga dia mampakapeo manao teny anavina sinsisinsia sahirana ianao rehefa avy satria tsisy fitiavana ao anatiny fa raha misy fitiavana ao anatiny tsy manana an'izany fomba zany mihitsy ianao ity namantsika ity mananjanaka vavy 20 taona dia akabaka io zanany vavy io nefa mananjanaka roa zany io zanany vavy 20 taona io mety mbola ho tafita amin'ny fiainana ve izy manino izy satria zay nke le ny atao hoe safidy dia mananana tanjona misy dinganao tanterana na roa ary ny zanany rehefa safidy no tafita amin'ny fiainana dia tafita tompoko io fa zabe heritreritra amin'izany hoe tsy ho tafita io satria misy ezaka misy tanjona ndiny tanjona iny ny tratrarina za fa nyteny teto hoe zany lieutenant colonel niverina ny anatra hanao ny doctorat-ako safidiko zay zavatray efa telo ny zanakay efa tany amin'ny terminal ny vavy matoa niverina ny anatra tsy misy olana mihitsy ny zavatra any rehefa safidy tsisy iny nraitapo amiko na nometsiny hoe efa fiainana efa mipetrapetraka tsara io dia anaovana hoentina mandeha fotsiny anjoanjo any ty vady aman-janaka ho any ampitan-dranomasina zay dia ny menaka safidiko zay mitrangany dia mitranga fa rehefa satria tsy nanao didy zadona mihitsy fa nanontany tsara ny vady aman-janako indrindraindrindra izy misy zavatra oatra zao ahoana andoro data anditsika dahoara samy tompona ndraikitra manko am'izay fa tsy rehefa tonga any vao imenimena raha tsy safidy indray da atao izy any kalahirina hery anaty moa zany ny anana n'ity zanaka vavinao ity fa tsy sakana anaty zay indrindra mantsy ia zay ihany koa ny 20 minitra faharoa anaraka hirairay isika mialohany andraisana ny antso avy aminareo body arona mako tsy folaka fa milefitra raka mako ny marina tsy mba matyriavako fiditena varomaty no fafikio verino tengena body arona mako
tsy folaka fa milefitra raka makoa ny marina tsy mba maty ry avako fititena vary maty no fa fitro mba mifankatiava mba mirasahina matiasa mate omaro fitiavana ihany izany kafataro mba mifankatiava mba mirasahina matiasa mate omaro fitiavana ihany izany kafataro mifitifitavan'olona fadio fiavanana malagasy no kajio aleo alan'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo maro vaka mifitifitavan'olona fadio fiavanana malagasy no kajio aleo alan'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo maro vaka mba mifankatiava mba mirasahina matiasa mate omaro fitiavana ihany izany kafataro mba mifankatiava mba mirasahina matiasa mate omaro fitiavana ihany izany kafataro voaraza ao anatin'izay rehetra izay ny fandeferana, ny fifankatiavana, ny firaisan-kina ary ny fitiavana sy ny fihavanana vao resaka ao anatin'iny hira iny. Fotoana izao andraisintsika ny antso mivantana avy aminareo ka ny 020 22 443 90. Mba vaina tompoko. Ya, afaka miresaka ianao sy marahena kely fotsiny ny radio raha mba azo atao dia tohizo ny resaka ao. Ny famianay zany tsy dia nirahina mihitsy ny teo aloha. Dia nandray andraikitra ny ankizy taty aoriana ohatra hoe izay zafikely izany hoe ampifondrina an'ilay famia. Tena tsara. Mba efa nahita vokatra izay tapavoaka ny nanao sorti ny famia tamin'ny lahady dia mba tafavondrona dia tonga. Dia ny antaninay izao zareo mba eno mba hovanina daholo androany dia Satra tompoko. mba maniry famia mba hovanina tompoko dia mba saika hangataka conseil avy aminareo zany mba homena anay famia hoe tsy ny famia rehetra izay mieno moa fa tsy izay rery hoe atao ahoana mba hifondrona an'izay tsy ho tapaka intsony. Ya. Topoka ny saika tenenina dia mikopa tanana ho afamia Jacqueline ao Ambohimanarina. Sotranareo tompoko. Ya, eny tompoko. Zay efa tsara le dingana voalohany. Hitanao, obolantsika malagasy manao hoe zay mahavangivangy tiakavana. Rehefa misy foana ny fotoana tsy hoe mandritra ny taona fa indray mandeha isan'ny kinenimbolana na indrosan-taona zany dia mba asiana le fionan'ny mpianakavy. Indrindra le fionan'ny mpianakavy iny fomba ampitana ny tantaram-pianakaviana. Ny aviana sy ny mombamomba ny fianakaviana fa io tantara io no nisan'ny mampirahina, mampiray saina, mampiray fony fianakaviana tompoko. Dia manana an'izay samy mitondra ny sakafony dia mandeha hoe mba tsy ho lafo loatra ny sara mpitanterana ohatra dia toerana kaikikaiky tsy dia lavitra fa dia afaka ny rehetra hatongavana zay na koa hoe mba mifanampy izay manana fiara mba mitondra ny sasany izay tsy manana zay ine le fisasakiny nitambatra vato fa zay misaraka fasika dia efa ho tonga vato ny
fianakavianareo dia toy izy fa mahafinaritra be zany mba olain'ny fianakaviana maro tahaka. Ny azo atao ihany koa dia hoe maka fotoana kely nareo manao karazana ohatrany hoe fandinihan-tena dia amin'ny alalan'iny zany nareo manontany hevitra indrehetra inona ny olana inona ny vahaolana. Mba ovana tompoko afaka miresaka ianao. Lasa ny namantsika ihany 020 22 443 90. Miaraba tompoko. Miaraba Mba ovanina toko. Za tompoko 47 ans zany. Eny toko. Vadiko 43 ans. Dia telo-tsasako nampirafisy zany dia mivoalosy faharoa zany ny veriky ihany fa ny fahatelo ny tena karafo be hita fiarahamonina sy anina zany antaniko izy imperiny ray nareo dia indray mandeha ozy izy antan'ilay tompom-bady izy hoe imperiny ray nareo marina ve indimy dia eno ozy izy ny zanako za zany efa tena tsy mitodika amin'ny tsony foko sy ny saiko fa ny zanako zany baka amin'ity dia miandry kely dia hoe hosarahako izy zany rehefa vita mipaka ny zanako dia mamela torohevitra any aminareo tena na zavatra atao ary tsisy mandeha an'zay tsy mety daholo tompoko. Ny ahy zany ny torohevitra ataoko foana rehefa tonga amin'izay trangam-piainana izay ny tokantrano anankiray dia hoe ny zanaka ny jerena ka raha vao hoe ny zanaka ny jerena dia tsy mpivady tsony ianareo fa rain-janaka sy renin-janaka. Ny atratraran'ireo zazareo tanjona zanakareo reo ka rehefa hoe ray-janaka sy renin-janaka zany dia ny voalohany teneniko mihitsy dia tsy miray fandriana intsony. Raha ohatra moa ampy ny hevitra hifampizarana dia samy manana ny hevitra atoriany. Zany hoe ny zanaka zany ny tanjona satria ny zanaka mila ny dada mila ny neny zay fifandraisanareo roa anareo iny fa ny zanaka mila ray mila reny dia rain-janaka sy renin-janaka zany ozy ianao ny foka fa makazay eny voatery tsy ho tia azo tsony aniny ao marenin-janaka ho azy fotsiny ho an'ny ankizy ny mahatonga anao mametraka an'izay hoe io renin-janaka renin-janako dia ny zanaka no hipetrahako hoe mbola miray trano fa tsy miray fandriana tsony raha azo atao tsy miray hevitra tsony asa raha hoe miaraka amin'ny sakafo ina moa maratsy an'izany fa ny mampivady tsy aho-tsony zany zay foana ny any zavatra teneniko satria nareo mivady manao zay ataonareo dia lasa le ankizy io re izy mivady ny miady dia zany ny ankizy ny voaporiporitra dia zay mba heritrereto any fa io moa safidinareo tompoko fa ny ady zay foana ny fisaraha-panambadiana tsy vahaolana mihitsy eo amin'ny sehetry ny fanabeazana satria na samy norona tokantrano vaovao azy nareo roa ny ray kely sy reny kely daholo ty any na amin'izay hoe tena tia makasitraka tsy ray kely sy reny kely ary na ratsy dada na ratsy neny iny nahitanao masoandro dia iny no izy zay ihany ny zavatra teneniko foana. Eny tompoko miainanao izahay mba ovana tompoko afaka miresaka ianareo rehetra izay tafiditra anatin'ny antso vonohy tanteraka ny radio mba atsisin'ilay feo mivenana ihany koa elanelana miresakitsika ny 020 22 442 09 na ny 020 22 443 90 no ahafahanareo miantso mba ovana tompoko. Mba ovana tompoko. Tsika rehetra na zany le resaka fampirafesana ny mba tiako tenenina kely satria raha ohatra zao hoe misy mpivady zany zao hoe efa vita fomba rehetrarehetra hoe misoratra sy vita fanamasina zareo dia avy eo nefa ny ao an-trano misy hoe tsy azonako tiana ny telefoninako dia fa maninona nefa le izy no asiana zay hoe tsy azoko tia an'izay le telefonina nefany raha tena mpivady fanaja marina tokony hoe raha mba misy miandry io telefonina ity dia mba raisinao aloha fa za sahirana dia tokony hoe mba ohatr'izay zany ifandraisana ao an-trano zany. Marina zay ny atao hoe fifampitokisana tompoko rehefa mifampatoky tsy mipetraka mihitsy ny olana na dia kely aza fa rehefa tsy mifampatoky dia sarotiny amina zavatra ohatran'izany fotsiny hoe tsy ilaiko kasikasihanao io telefoniko za ihany mandray azy avy alohany ianao tanao satria tsisy mifampatokisana misy zavatra mampiahy sao dia hitan'le vadinao dia hiteraka olana
dia izay no mahatonga an'ilay izy fa raha misy mifampatokisana tsy olana mihitsy mena moa manina izy raha mandray ny telefona hoe nisy ny antso anao teo tsy olana mihitsy amiko aloha tsy mba olana zany amiko. Allo? Mba hovana tompoko afaka miresaka ianao. Allo, bafana tompoko. Tsika rehetra o. Mba za tompoko mba manambady dia mba sakitarainako kely zany fa izy milasa mamilava be dia miteny ratsy foana izy ao an-trano. Dia hatramin'ilay zanako lasa raha foana hoe ianao tsy maintsy ho fatoka ianao raha azoko tsy manao raharaha ilay zaza dia bedy. Dia na izaho korana izy mananavana ambonimbony dia ianao izy vonoako ho fato ianao azany ray andro migadra dia mivoaka. Izaho koa misy hoe ndray andro be ilay izy dia mba mangataka torohevitra. Zao ilay izy izay ny atao hoe fandrahonana rehefa mandrahona anao lava mitenena aloha ny any amin'ny fokotany vao mifandre-pahalemana fa rehefa avy eo mandehana any amin'ny polisy. Zay ny zavatra lazaina azo atao tsara mihitsy ny mitaraina any amin'ny polisy satria misy ny fandrahonana indrindra miteny hoe fandrahonana ho fato zany azoanao feno sy tanteraka ny makany mandehana any Mametraka an'ilay atao plainte réserve zany izy am'izay. zany olona zany Mba hovana tompoko. ya tsika rehetra tompoko. Afaka miresaka ianao eto izo. Ie. Za zany manambady aho zany. Rehefa manambady aho zany dia ilay anambady misy problème aminay vady. Dia rehefa avy eo amin'izay zany ilay anabaviny vady io misy fivorim-pianakaviana atao manao cotisation zany zareo dia mba mandoa ny anjaranay amin'izay zany dia mivady dia zareo tsy mety mandray ny vola avy aminay tompoko fa zay ny misotona ny volany be sy ny maro nyzay dia masa mahantra daholo no fianakaviana rehefa zahay no mikarakara ny na mandoa amin'ilay participation tompoko dia manahiro be za zany majinika anazy fa maninona raha zany hoe misy fanapakavahana be ohatran'izany eo amin'ny fianakaviana nefa marihana fa ilay vadiko faran'any zareo dia misy rehefa misy ny zavatra aminakely dia any amin'ny dadafara rehefa misy ny zavatra anakely dia any amin'ny dadafara dia zandena zany mandray fanapahan-kevitra ao farany tsisy mahazo miditra ny tranoko intsony manao an'ilay vadiko ilay fianakaviana satria tsy mety amin'ny fiainako manao zavatra ohatran'izany hoe madina ny volantsika tsy afaka raisiny zareo nefa misy ny problème dia hitan'ny zareo misy ny tranontsika sy ohatran'izay mombamombantsika dia tsika zany hoe natao hipetraka mpamahaolana n'olona foana nefa natsika ohatrany hoe karazana efa tsika hifampitokisana matoa ny fianakaviana influence vazareo hoe tsy afaka mandray vola be ty aminay mivady dia mandavaka torohevitra tompoko mety dia fa tsy mety ilay fanapahan-kevitra taokony ilay izy tsisy mahazo miditra ny tranoko intsony manao ilay vadiko satria zaho tsy manambady ny fianakavianao fianao rery mivadiko safa ya ilay izy manao sotso mba hanenenana tompoko raha nahazo fahazavana tamin'Andriamanitra ianao misaoran'Andriamanitra mbola afaka manao soa ianao fa tsy ianao no anaovana soa zay mba tady teo raha fanambinana avy amin'Andriamanitra no afahanao manao soa dia ataovy ilay hoe tsy mahazo miditra ny tokantranoko intsony dia ianao ihany no sahirana satria mamboly sakana goavana ao an-tsaina sy ao am-po ianao satria olona sorena raha vao mikasika ny fianakaviam-badinao dia ianao ihany no sahirana ianao ihany no arary satria ny alahelo rehefa mitazona mijanona elo miteraka aretina ary le aretina mety ho sarotra tsaboana dia ianao ihany ny vomafy sady sy nahavita soa no marary dia izay no ialana io nge hoe valio soa ny ratsy fa Andriamanitra ny mamaly azy rehefa avy eo zay ny teny amin'ny soratra masina mametraka vahina fao tampindohany enjehin'ny heriteriny izy ny olona manao ratsy valiana soa tompoko dia teny zany mihitsy ny zava-misy enjehin'ny heriteriny ka aloha lavitra le manao soa tsy mba mahafaty atoka ary naty mivaly aminao mivantana mivaly amin'ny taranakao iny soa nataonao iny tompoko za tsy mba le olona le hoe nanao an'izao dia tonga dia mihitan'izany tsy mila tsia tady teo hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana nandratsaka ny rano Kristy mba hamela ny helokontsika
dia mba mahaiza mamela heloka na ny zavatra tsy mety a dia hoe toambafako ireo olo ireo a mba hiova ny toe-tsainy ny toe-pony ny toe-panahany. Eny tompoko, mbola misy antsora hitafiditra mba hovana tompoko. Afaka miresaka ianao? Maheno tompoko. Ia, mitenena ary. Afaka miresaka tompoko. Za tompoko afaka mba tia hoe aka fotoana iresana amin'ny generaly dia tsy mba manana contact fa dia mba afaka mahazo contact ny zafady andrika tompoko. Eny tompoko, omenanao zay rehefa avy eo satria ny tena marina ihany koa dia tapitra ny fotoana ahafahana mandray ny antso. Efa akaiky dia akaiky ny fiafaran'ny fandaharantsika anatin'ny mbaovanina tapitra zany ny fandraisana ny appel dia nday ary ho ampatsahivana antsika ny fizotron'ny fandaharany. Ny fandaharana rehefa alarobia amin'izao dia mivantana ny alatsinainy alina kosa amin'ny valora sasany ny famerenana ny fandaharana dia ianareo zany zay maniry ny resaka iona mivantana amin'ny ray aman-dreny ny général Désiré Makavelo dia miantso ianareo ny laharana 032 07 201 51 032 07 201 51 dia io laharana io no atsoanareo ao ianareo zany no mahazo ny fanampanazavana rehetra mahakasika ny ionana sy resahana amin'ny ray aman-drenitsika. Ianareo avy any amin'ny faritra dia manomboka amin'ny 5 ora sasany arivo ianareo no miantso zany satria izay no ataontsika hoe mba fandaminana kely hiavahan'ilay hoe takiny ahoana ny ahafahana mamaly anareo ny fotoana ihany koa tsy na mila rindra. Ireo rehetra zay nahazo ny fotoana ifampiresana dia aoka mba hajainareo tsara ny andro ny ora mba tsy sin'ilay hoe zay tsy voaraindray satria raha vao mifandila kely fotsiny dia ataontsika hoe atsasakadiny na fifakadiny fotsiny aza dia efa misy olona hafa indray ao aorianareo satria efa milahatra arak'izay le izy dia ankasitrana ianao ray aman-dreny ny vahiny tato anatin'ny fandaharana isaorana ianareo zay nandefa ny SMS ny antso mivantana dia eto no ametrahanay ny mandra-piresaka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka iray. Veloha tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina.